Tavela aty Canada nandritra amin'ny fotoana lava zay noho ny problema tsy nampozina ary tsy nahitako vahaolana hatramin'izao. Fa maha-missionnaire dia tena te hiverina any Madagascar indray aho. Ao anatin'izany anefa dia misy zavatra iray ampianarin'Andriamanitra ahy. Alexa, aza miandry ahita fandresena vao hidera. Indraindray tsika rehefa mandalo fotoan-tsarotra dia manasy matahotra, fa rehefa mahita fandresentsika dia izay vao tonga saina hoe kay nahatoky marin'Andriamanitra tamin'iny. Kay tsy tokony nanahy aho fa nisy zavatra tsara mihitsy nataony tamin'ny alalan'iny situation iny. Kay tena nitantana tokoa Andriamanitra nandritra ireny fotoan'ireny. Fa aokontsika tsy hiandry mahita fandresena vao hatsapan'izany. Fa isika tena mbola anaty fotoan-tsarotra mihitsy no mahalala fa tsy mila manahintsika satria fantatsika fa hain'Andriamanitra io. Tsika mbola anaty fotoan-tsarotra mihitsy no mahatsiaro fa raha namonjy antsika izy tamin'ny adintsika taloha dia mbola mahay mamonjy antsika indray izy. Tsika mbola anaty fotoan-tsarotra mihitsy no manomboka midera sy misaotra azy satria fantatsika fa mahatoky izy ary tsy mbola nandisy fanantenana antsika.